Tany Tomasina ihany dia fomba zanatanteraka ny hetsika Tamagamodola izay mikarakarain'ny fikambanana Tafaray atao Tomasina. Natolotra manontolo ny hopitaly be an'ny Tomasina moa ny vola rehetra azo hoy Andriamatoa Mbola Rajona filohan'izany fikambanana Tafaray izany. Fombezana tanteraka ny hetsika Tamagamodola izay nikarakarain'ny fikambanana Tafaray nandritra ny herinandro teto Tomasina. Hetsika ara-panatanjahantena teny amin'ny torapasika izay nahitana taranja efatra: rugby beach, beach soccer, beach volley, and beach ny Tamagamodola. Araka nambarana Andriamatoa Mbola Rajona filohan'ny fikambanana Tafaray dia entin'izy ireo andaterahana asa sosialy sy anampiana ny malagasy mpiray tanindrazana no antom-pisiny izao hetsika izao. Le tanjona tsy azo atao hoe tena trandraka fara fa miezaka miakatra tsy moramoritsika. Ny voalohany eto Tamatavy fa fanefa ny fikarakarana efa niteto faritra maromaro. Hitanareo ngamba nareo no mijery fa tafitany amin'ny olona ny zavatra tiantsika tsika dia firaisan-kinany rehetrarehetra ao anatin'ny fanatanjahantena amin'ny taranja maromaro fanatambatra iray. Izay aloha tanjona voalohany tena tiana hotratrano. Le izy aloha voalohany indrindra fitiavana an'ilay fanatanjahantena samy makafia, samy lalao zay dia samy makafia. Ao anatin'ilay fanatanjahantena nefany misy zavatra azo rehetra anampiana amin'ny mpiarabelona. Dia inona tonga le izy ny fidiram-bola, ny vola miditra ao anatin'ilay tournoi dia omentsika an'ilay sahirana na mila fanampiana amin'ilay faritra misy azy ihany. Izany hoe ny eto Tamatavy dia omentsika ny hopitaly be. Isaky ny faritra le izy. Toy izao ary nivoaka rehetra tamin'ny faninanana teo amin'ny beach soccer dia tsy navoakan'ny ekipan'ny Tomasina. Manao akanjo mavo amin'ny sary tao an-tokotany ny amboara. Resiny teo amin'ny famaranana ny ekipan'ny Boeny tamin'ny isa 2-0. Samy manana mpilalao anatin'ny barea avokoa ny rotota dia ahita taratra izany tamin'ny lalao nasehony. 20 minitra ny 3 miditra ny faharetan'ny lalao ho an'ny beach soccer. Tany amin'ny fidirana fahatelo farany vao niporofony Tomasina ny fahaizany ity baolina kitra lalaovina ambony fasika ity ka nibatany ny fandresena. Nampitolagaga ny vahoakan'ny Tomasina ihany koa ny fahaizan'ireo mpilalao rugby avy eto Analamanga nandray anjara tamin'ny rugby beach ekipa 7 avy eto Analamanga miampy ny ekipa voafaton'ny Tomasina no nandray anjara tamin'izany. Tafavoaka larana voalohany tamin'ny Manosy Be rehefa nandresiny Semelo tamin'ny lalao famaranana tamin'ny isa baolina mety tanana 7-7. Larana fahatelo kosa ny TFM Anakasina. Teo amin'ny beach volley kosa indray dia anisy tefoto an'ny Tomasina no voaositra ao tompon-daka rehefa nandresy ny VBCD avy eto Analamanga. Ary teo amin'ny taranja handball kosa indray ho an'ny handbeach io dia ny Tsikatimo no voaositra ao tompon-daka nahazo larina voalohany rehefa nandresy any Mahajanga teo amin'izay lalao famarahana izay tamin'ny isa 2-2.